fanantenana rehetra zay mamonjy zao Alakamisy masina zao ampitombona amintsika hatrany eny ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray. Efatra rivo taona lasa mahery zay nanomboka nakalaza ny PASKA jiosy. Nanamariana indrindra le fotoana zay nivoahana tany amin'ny trano nandevozana tany Egypta nandritra ny 300 taona. Ary raha mbola jiosy koa ny jiosy raha feno 12 taona tsy maintsy manao zay atongavany any Jerosalema raha tonga zany andro firavoravony zany mba hakalaza ny PASKA. Ary ao anatin'izany fotoana zany dia tsy maintsy tanterahana ty salamy faha-4 amby 30 ty. Manatrika antsika eto ny mpanjaka sy ny tompony tompo. Na mety tsy fakahita amin'ny nofo aza meona amin'ny alalan'ny fananony amin'ny teniny era misy rona telo mivory amin'ny anarako teo foany aho. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahiny tany rehetra. Ny salamy faha-4 amby 30 dia orinan'izay ny firana faha 12 amin'ny firana protestanta ny andininy voalohany sy ny faharoa ary ny andininy fahadimy. Salamo faha-4 amby 30 amin'ny anaran'i Jesosy. Andeha misaoran'i Jehova ianareo rehetra mpanompon'i Jehova izay mitoetra alina ao an-tranon'i Jehova, manandrata ny tananareo amin'ny fitoerana masina ka misaoran'i Jehova, hitanao vao zionany e Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Yo
dia nanahary masino akatanteraka ny fiandriana izao rety izao rety izao mitsaoka faraina io faraina io mana faraina io faraina io mana Jehova teraina ianao ankala ankalaza nay nianaranao izao re izao mana faraina io manaky faraina io manaky zao okaka iovona zao vavasosa ry Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba manondrika ny lohanay izay mba ho farafanajana ianao satria Andriamanitra tsara loatra ianao Andriamanitra mahavita azy eo amin'ny fiainanay ary Andriamanitra tsy mbola namelanay irery satria maro ny olana izay nilalovanay na dia tamin'iny androany herinandro iny azy makaty kanefa noho ny fitantananao sy ny fitiavanao nahatratra ihany izao andro alakamisy masina izao andro farany izay niarahanao ny hinana sy ny sotro tamin'ny mpianatra andro anisan'ny nampangoro na mandra-paray ny andro raha tsy ampitantarana zany fahatsaranao zany ny abe ny fitiavanao any olombelona tsiraray avy ary aminao omban'ireo elany anakenina anakiroa anaroana ny tongony fa ny mba vitanay kosa dia mitsangana ka manondrika ny lohanay manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enika ny voninahiny tany rehetra araka ny fomba tany Palestina moa ry havana amin'ny mahajiosy an'i Jesosy dia mba nanomana ny PASKA niaraka tamin'ny mpianatra koa izy tokotoko no tamin'ny 5:00 teo dia jerentsika ny filazantsara araka ny Lioka 12:20 Lioka 12:20 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 13 Lioka 12:20 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 13 Iaraka tsika maky amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny manao hoe ary tonga ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia ilay tsy maintsy nany anareo dia isy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo manarazy ao amin'ny trano izay idirany dia lazao amin'ny tompotrano hoe ary izy hanoro anareo efitrano malalaka ambony rihana izay efa nasiana fipetrahana any no anamboary dia nandeha izy ka nahita arak'izay efa nilazainy taminy dia namboatra ny PASKA izy arivariva tokony tamin'ny 5:00 teo naniraka ny mpianany Jesosy mandehana fahita lehilahy mitondra siny feno rano ianareo ary manara azy dia nanaraka Petera sy Jona rehefa nanaraka izy dia niditra tao amin'ilay trano izay nisy an'ity lehilahy nitondra siny feno rano ity ary tsy niambakavaka fa tonga dia nametraka fanontaniana aiza hono le efitrano izay rahan'ny mpampianatra hanao ny PASKA miaraka amin'ny mpianatra teo no ihany efa nisy trano ambony rihana efitrano malalaka anankiray efa voaomana ahafahana manatanteraka izany fa tonga dia ohatrany nanaiky fotsiny aho izay rehetrarehetra ny lazana ary ny tena mahavariana azy dia efa voaomana ny zavatra rehetrarehetra manambara sy mampiseho zany mahandriamanitra azy aho izay mahalala sy mahafantatra ny zavatra rehetra
tamin'izany fotoana izany a misy zavatra fito izay tsy maintsy karakaraina rehefa hoe famonona ny paska. Sakafo ny resaka eto a. Ny voalohany indrindra dia misy a ny ondry a izay tehirizina, ondry lahy tsy misy kilemo, heritaona. Tehirizina mandritra ny 14 andro ary andrahoana atsatsika miaraka amin'ny fadiny. Ary io a tsy azo asiana sisa na kely azy, fa tsy maintsy hohanina, tsy maintsy taperina amin'iny alina iny a, tsy azo avela isisa tsamaraina. Ary ny fomba tamin'izany, raha misy olona vitsivitsy hatrano, mety 4 na 5 mety tsy halany an'ity ondry heritaona ity, dia mitambatambatra ny tokantrano 2 na 3 izay mety halany an'le ondry anankiray. Ao anatin'izany a, ny taolany ny kotiny a, dia io a dorana amin'ny tepoly a, atao mifanatitra. Ny zavatra anankiray faharoa izay tsy maintsy hita ao anatin'izany paska izany koa dia ny anamangidy. Aty amintsika moa ny anamangidy angamba raha fahalalako azy a, ny anamadinika tsy nangotraka no hitako mangeringeroka indrindra, na ny anamamy antitra fa mbola mety avolo eny mihoatra n'izany. Izany anamangidy a izay fihinan'ny jiosy rehefa tonga ny any paska. Io a dia mety nanambarana ny fangidina na ny fanadevona tehiry taonana ny anankiray fahatelo dia le antsoina hoe mofo tsy misy masirasira na mofo tsy misy lavay, tsisy leviro. Io tsy ohatran'le hitatsika tsy amin'ny épicerie le mofo paina karité, fa mofo mafy tena manafy ary mofo tena tsy laika hohanina. Ary io hohanina mandritra ny fito andro ary lalàna jusy mametraka mihitsy, fa zay rehetrarehetra tsy matanteraka izany dia atao mafy tokoa. Io ndray dia nety nanambarana ny amafisan'ny fanompoana izay nataony reto zanak'Israely reto tany amin'ny trano mandevozana. Ny anankiray fahaefatra dia ranotsira atao anaty vera. Ny ranotsira ao anaty vera indray a dia nety nanambarana ny ranomaso ny zanak'Israely izay ny fiahana nandritra ny 700 taona mahery tany Egypta. Io ranomaso anambarana fa mitondra mafy koa ny zanak'Israely tamin'izany kapoka sy fanadevozana sy fanompoana ny Egyptianina rehetrarehetra izany. Ary Jesosy anambarany tena fa izy io a dia mitondra ny mafy ary mety mihoatra nohizay mafy zakany olombelona. Ny ira 700 foko mpamonjy nanao maniry lalandava hitanana.
tsy azony afa-tsy zay ometsika alalana ihany akao androany aza vela ijorojoro eny amin'ny lalan-tsara ny fonao Jesosy aza vela mitsaka fotsiny any amin'ny lakozia ny fonao izy fa ampidiro ny seza fianao ao amin'ny salon le toerana tsara indrindra le toerana madio satria io ny toerana tiany iarahana manamboatra ny paska amintsika tsirairay avy androany raha mety ianao raha mety aho ampandroso azy isika mba tanteraka ny teny hiditra ho aminy aho ka hiara isakafo aminy Jesosy efa tsy maniry antsika androanina manao manditra fa mandondolona moramora eo ambaravaranatsika tsirairay avy izy petraka ny fiainana ny zavatra anankiray fahadimy dia ny anamaitso ao anatin'izany anamaitso zany ndray ahitana ny seleria ny persila ary ny cerfeuil ny anankiray fahaenina dia misy bolina ngezabe anankiray misy canelle misy amande misy noix de coco ary feno divay menamena dia misy daty misy taratasy misy karazana daty maromaro samihafa izay manamarika zany lalova ny daty lalova nreto zanak'Israely tany Egypta ireto indray ry havana dia manambara ilay rihatra fanaovam-biriky fotaka moa menamena ho marika fa tena nijaly tokoa reto razam-ben'ny Jiosy reto ny anankiray fahafito farany dia œuf dur io indray dia ho marika ny fandravanany tempolin'ny Jerosalema indromy ataony ary indrindraindrindra ho marika ny fisaonana ary amin'ny mahafanasana azy dia tsy ilozany tsy maintsy miaraka amin'ny divay misy karazany divay anakefatra kopy anakefatra milahatra eo ny voalohany dia ny kapoky ny fisaorana ny faharoa kapoky ny fahasoavana ny fahatelo kapoky ny fahafahana ary ny anankiray dia ny kapoka ny Eli io anankiray fahaefatra tsy mba misy misotro an'io mihitsy fa marika fotsiny io apetraka satria mandrakity ny androany dia mbola miandry ny Mesiany Jiosy fa tamin'ny fotoana izay niarahan'i Jesosy nanatanteraka ny paska tamin'ny mpianatra mba naporofony fa efa tonga ny Mesia dia niraisy ny kapoka ny Elia dia nisotrony jerentsika indray ny filazantsara araka Matio 9:20 izay nisa nanamarika ihany koa ny zavatra nitranga androany Alakamisy Matio 9:20 ny andininy 17. Matio 9:20 ny andininy 17 ka hatramin'ny andininy 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy ary tamin'ny voalohan'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia nakeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe aiza ny tianao amboarinay hihinananao ny paska ary hoy izy makanesa any an-tanàna ho any amin'ny lehilahy ka lazao aminy hoe ny mpampianatra efa akaiky ny fotoako ko atao aminao aho sy ny mpianatro no hitandrina ny paska ary ny mpianatra dia nanao araka ny nasain'i Jesosy nataony ka namboatra ny paska ary no ny hariva ny andro dia nipetraka ny hinana izy mba mpianatra 12 lahy ary mbola nihinana izy dia hoy Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo hamadika ahy dia nalahelo indrindra izy rehetra ka samy nanontany hoe izy moa izava izany tompoko ary hoy izy namalika nanao hoe izay miara-manatsopoka ny tanany amiko tao anatin'ny lovia izy no hamadika ahy
Ny zanak'olona dia mandeha tokoa araka izay nanoratana azy, nefa loza ny olona azahoana ny zanak'olona anolotra tsara ho an'izay olona izany, raha tsy ary akory. Ary Jodasy izay namadika azy dia namalika nanao hoe, izava no izy raby eo, dia hoy izy tamin'ny voalazanao. Ary raha mbola nihinana izy dia nandray mofo Jesosy, ka nono efa nisaotra izy dia novakiny ka natolo ny mpianatra. Ary hoy izy, raiso hano, ity ny tenako. Ary nandray kapoaka izy, ka nono efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe, sotronareo rehetra ity, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloko. Ary lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony aho mandra-piavy andro iarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakany iray. Fanirian'i Jesosy dia faniriany fatratra mba hiara-hinana farany ity fanasany tia miaraka amin'ny mpianatra. Ary ny tena mahazava-dehibe tian'Andriamanitra asongadiny eto dia ny mampandray ny fanasan'ny Tompo, izay anisany any an-tanana ny Fiangonana rehefa tonga taona any amin'ny 520 taonany any, efa malala ny lalakaleny sy mandray ny fanapahan-kevitra mba hiroso lalindalina ny amin'izany sakramenta ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo izany. Voambaran'i Jesosy mazava manko fa izay rehetrarehetra mihinana sy misotro izany mahazo ny famelan-keloka. Ary faharoa izay tena nanaitra ihany koa ao anatin'izany tantara izany dia ny nandron'i Jesosy Kristy an'izay amadika azy. Teo dolodolo ny mpianatra, samy niara-ny hinana sy niara-ny sotro, niara-ny korana, niara-ny falifaly teo. Fa tampotampoka teo nanao fanambarany Jesosy hoe, aminareo 12 lahy reo, misy anankiray amin'ireo amadika. Samy tankina, samy gina, samy tsy nahateny. Ary ohatrany azo sary an-tsaina mihitsy hoe samy bosesika nanontany an'i Jesosy. Raby eo, mozava zany, samy tenin'ny tenany tsiraray avy teo anatrehan'i Jesosy. Ary na Jodasy azy mba niteny ihany koa hoe, zava no izy. Ahoana navalin' Jesosy azy? Voalazana. Voana ianao an'izany Jodasy tonga dia rifatra, niala ohatrany tsy teo satria tratrany nafenina. Nambaran'i Jesosy mazava fa nareo rehetrarehetra ireo anie tsy madio avokoa e. Ary mahatsiaro fona ny tenin'ny dada hoe, raha misy 12 zany le roa mpianatra na mpiangonao aminao misy anankiray Jodasy. Na lasa saina mihitsy zany. Raha misy 420 zany dia misy firy ny Jodasy? Sanatry ny vava aladiany lelany mba tsy amintsika rehetra zany. Ka ho tondron'i Jesosy hoe, tsy fantatro ianao na avitaiza na avitaiza fa ianao le amadika. Fa impirimpiry moa tsika mamadika an'i Jesosy rehefa tsy azoazontsika ny fomba fitondrana, rehefa tsy araka ny sitrapontsika izay rehetrarehetra valim-bavaka angatahana amin'Andriamanitra, miazakazaka mihitsy tsika manome tsiny na manangy azy amin'ny vosina akanjo, maika mihitsy tsika meteny maharary, ary impiry tsika mivindavinda, tsy mety hifanerasera amin'i Jesosy. Fa na mivavaka aza rehefa tsy falifaly amin'ny ao an-trano, ataovinareo ao mivavaka fa za atory. Zany eny ny famalitsika e. Ohatrany manamaivana ny famonjena izay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Anankiray amin'ireo reo no amadika aho Jesosy. Dia izay miara-manatsoboka ny tanany amiko ao anatin'ny kapoaka. Androany, meteza ianao androany, meteza isika mba ho diovin'Andriamanitra androany. Fa raha mety ianao, raha mety aho, mbola manaiky Andriamanitra anadio antsika amin'ny rany. Ary tsarovy riavana fa ny fitiavan'i Jesosy tsy mba tahaka ny fitiavan'ny mpifankaty,
tsotra fotsiny na ny fitiavam-pivady fa manoatra lavitra no ny fitiavan'ireny azy. Fitiavana mandrakizay ozy ny tiavako anareo ahoana ny toyany mandra-pahantotrareo tsy miova ary mandra-pahafotsy volonareo za ihany ny sahirana ikarakara. Andriamanitra ry havana, tsy mba mandao atsika izany. Tsika mety mamadika azy, tsika mety miova, ary tsika mety mora manadino izay rehetra fahasoavana f'Andriamanitra eo foana. Dia tserentsika indray ny filasan-tsara araka ny Jaona toko faha 7:10. Jaona toko faha 7:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha 4. Jaona toko faha 7:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha 4. Amin'ny anaran'i Jesosy, aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa koa ao an-trano raiky misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, ary andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa, ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Fotoana izay nampiomanan'i Jesosy sady indray ny fon'ny mpianatra fa andeha izy. Ao anatin'izany fifaliana be dia be izany, miara mitotorebika, miara misakafo, miara mifalifaly eo, nandray fitenenana tampoka Jesosy. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa koa fa ao an-tranony raiky misy fitoerana maro, fa raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha ka mboatra fitoerana ho anareo, ary any amin'izay hitoerako no hitoeranareo. Tanky nandray ny mpianatra na eno an'izany fa andeha ho aiza moa ianao, fa roviny ianao ny andeha, ary ahoany ty mandeha tampoka tsy mampilazy ty. Na ny manan'Andriamanitra sahady ny saina sy ny fon'ny mpianatra, fa tsy maintsy andeha izy, ary any amin'izay hitoerako izy no hitoeranareo. Ohatra ny tehiteny Jesosy fa ny lalana rehetrarehetra izay nalehany dia tsy maintsy alehan'izy koa, tsy maintsy alehantsika tsirairay avy ireo. Nanomana sady ny fon'ny mpianatra izy, fa raha nijaly izy, sika koa tsy maintsy nijaly. Raha ory izy, tsika rehetrarehetra koa tsy maintsy mandalo fahoriana. Ary misy ny fahasairanana sy ny olana maro isan-karazany, tsy maintsy mandeha amin'izany lalana izany. Nampiomana sady Jesosy, aza malahelo nareo reo hoe, aza misy mitomany akory. Ohatra ny tehiteny izy hoe aza mitomany akory, fa mitomany aza ny tenanareo. Andriamanitra mahalala sady ny amin'izay rehetra ho ataony, ny amin'izay rehetra ho alehany, satria fantany fa tsy maintsy alahelo ane ny fondretim-pianatra reto, tsy maintsy hitomany ane reto, na dia efa tenenina aza hoe aza malahelo ohatra tsika ihany any amin'ny fahoriana, aza misy mitomany mantsongo fa zay ny any dada fa efa vita ny lalana iny vao mihodina kely atsy ambany atsy mangogoko daholo. Androany tia ampiomana antsika sady melohan'Andriamanitra, fa tsy maintsy ho avy ny fotoana izay fisarahana. Kanefa aso antoka fa izay rehetra tena manompo an'Andriamanitra amin'ny fony sy amin'ny fitiavany ifanena aminy amin'ilay lapa volamena tsy natao tanan'olona. Andova ny lanitra volamena, ary tsika tsirairay avy manana anjara ao anatin'izany avokoa. Ary tsarovy ry havana fa na ny olona rehetrarehetra ety ambonin'ny tany azahoany, mbola tsy ampy ahafeno izany toerana efa nomanan'Andriamanitra izany akory. Teo koa ry havana dia nampiseho ny zavatra anankiray lehibe dia ny fahadisom-panantenana sy ny fahakiviana nisy teo amin'ny mpianatra. Ny mpianatra izay nieritreritra fa Jesosy hoeto mandrakizay hiaraka amintsika foana, hanao fahagagana foana, amoky ny olona tsy omby 5,000 amin'ny mofo 5 sy hanasitrana ny marary rehetrarehetra,
tsy nandalo tao anatin'ny sain'ny mpianatra andray maraina akory zany hoe ty le roanay ty ane ka iala sy andao anay, ty lehilahy ty ane de tsy hitanay intsony. Disy fanantenana tanteraka ary kivy ny valoarika ny tanondrika ny mpianatra raha nylazana an'izany. Indrindraindrindra moa efa manomboka miatomotra me manakaika ny fotoana izay isamborany reto miaramila mpisorona bea sy ny Herodianina ny Jesosy. Ny ravalo amin'ny 5telonjato ny 97 manatona kehitriny ry mpanota orifo fa esoroko ny tsiny. 5telonjato amin'ny firana protestanty itsangana indraytsika. Manatuna kehitriny ry mpanota orifo fa esoriny ny tsiny ka ty mindray ny fo fa ny otao sasany teo afakavoko zany reno fikasany ka tsy maintsy totoko zany reno fikasany ka tsy maintsy totoko. Efa nampafantarinao sy nampiomaninao melosady izay rehetrarehetra mpanaradianao Jesosy. Tsy ny mpianatra ihany fa na izay mitondra ny tapakanaranao koa aza ankehitriny. Fa tsy maintsy ho avy ene ny fanenjeny, tsy maintsy ho avy ene ny latsa sy ny eso e, ary tsy maintsy isy ny fahoriana. Ary maika mihoatra lavitra noho izany aza izay fanambaranao, fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana lehibe no idiranay amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Indraindray tokoa manko izay Jesosy mieritreritra fa ho vita moramora ihany ty raha fanompona sy fanarahandianao ty. Ary indraindray ary izay Jesosy manao tsobo-drano ramiangaly, ohatra mitazatazana eny ivelambelany eny fotsiny. Indraindray adininay fa mila mahafoy tena, mila mahafoy fotoana, mila mahafoy vola makarena, mahafoy ny fahatanrana sy ny fahatanjahana rehetra, mahafoy ny fiara sy mahafoy ny motoa amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Fa ianao aza ny ainao na fonao maika fa izay kotianao mba hanaraka izay rehetrarehetra nandehananao ihany koa. Misaotra mbola mampatsiaro izany amin'izao andro alakamisy masina izao ry Tompo. Amen. Petraka isika. Dia jerentsika indray ny bokin'ny filasan-tsara araka ny Jaona, toko 17 ny 1 ka hatramin'ny 5. Jaona toko 17 ny 1 ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary talohan'ny andro firavoravona tamin'ny PASKA, satria fantatr' Jesosy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray, ary efa tiany azy hatramin'ny farany. Zafady, ary efa tia azy izay amin'izao tontolo izao izy dia tia azy hatramin'ny farany. Ary raha mbola teo amin'ny fisakafoanana riva, ary Jodasy Iskariota zanak' Simona efa nomeny devoly saina raha teo mba hamadika azy, sady fantatr' Jesosy koa fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra ao an-tanany, ary Andriamanitra no ny aviany sady Andriamanitra koa no iverenany, dia nitsangana ny ala teo am-pihinanana izy ka nametraka ny lambany ary naka lamba famaoana ka nisikinany. Ary rehefa vita izany dia napidina rano tamin'ny tavy izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra
sy namoaka azy tamin'ny lamba famahoana izay ny sikinany. Zavatra anankiray izay anisan'ny nanamarika ihany koa ty fanetretena faratampony izay nananany ty zanak'Andriamanitra ty fa tampotampoka foana teo eo mpihinanana, mbola samy mitotorebika sy mifaly rehefa vita ny fanambarany fa andeha ary any amin'izay toerako aniko ny tsy maintsy alehanareo. Naka lamba famahoana indray Jesosy ny sikinany, ohatrohatran'ireny lamba hoany reny zany. Naka rano tamin'ny tavy izy, lasa niondrika indray tsirairay tamin'ireo mpianatra izay nanaradia azy. Tapitra ny sasany avokoa ny tongony, ary rehefa tonga teo amin'ny Petera dia ahoana izy Petera? Sanatry io raha ianao no anasa. Ahoana navaliny Jesosy azy? Tsy manana anjara amiko anao raha tsy mety ho sasako. Petera moa lehilahy mafanafana fo zay. Tsy nitongotra iny raha Jesosy fa ao koa ny lohako dia ampandroy mihitsy ahy. Fa hozy Jesosy efa madio zany ny madio tsy mila sasana intsony, fa ny maloto no mila sasana. Fomba tany Palestina fa izay koa zany fanasa-tongotra zany. Ary mbola fanao mandrakity ny androany, ary mitoby lehibe sotanana. Rehefa tonga ny isan-keritaona miazakazaka mihitsy efa misy mpitsena, misy comité d'accueil, jery fotsiny hoe reny ray misy vahiny tonga. Miazakazaka mihitsy mifandrombaka manasa ny tongotry ny olona rehetrarehetra izay manao fifahinanana masina any amin'izany toerana zany. Te hampafantatra sy te hampiseho antsika Jesosy sary anankiray fa na izy Tompo sy Andriamanitra azy manasa ny tongotry ny mpianany. Maika fa isika koa tokony anininy? Tokony hifanasa tongotra. Matsangany ny tanana izay mba efa nanasa ny tongotry ny vadiny. Maimby frôma be nisy ihany vitsivitsy. Fa mihoatra lavitra noho izany. Tongotry ny zanany mino fa be dia be ny ray aman-dreny nanasa ny tongotry ny zanany. Misy fiangonana FPVM sasatsasany. Anisan'izany zao zareo 67 hectares amin'ny pasteur Alain mifanasa tongotra. Ary zavatra tsara tokony mba ianarana sy fampitana. Fa mety anahirana raha eto Taninanandrano olona be dia be reto no sasan'ny pasteur, gamba fromage tsy azo iainana tsony ato. Endrika fanetretena ambany dia ambany nananan'Andriamanitra. Ary izay teo lehibe aminareo izy noka mpanompony izy rehetra. Hita taratra koa le endrika fanompony izay nasehoan'i Jesosy, na dia zanaka nanana ny voninahitr'Andriamanitra rehetra azy, tonga nanompo atsika tetỳ ambonin'ny tany. Rehefa tonga indray tamin'ny 7 ora hatramin'ny 9 ora teo dia Jesosy koa ry havana mba nanao fidirana. Matio 9:20 ny andininy 30. Matio 9:20 ny andininy 30 sy ny andininy 130. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nira Fidirana izy dia lasa nakany amin'ny tendrombohitra Oliva. Ary tamin'izany dia hoy Jesosy taminy: ianareo rehetra dia ho tafotoana noho ny amiko anio alina, fa voasoratra hoe hamely ny mpiandry aho dia hiahaka ny ondry andrasana. Aikoa zany Jesosy mba nanao fidirana, ary ny fidirana nataony tsy mba ohatrany antsika hoe ira ray sy roa sy telo, fa nandritra ny ora ray be zao, fidirana fotsiny manaka-danitra. Efa manomboka me manakaiky io ny fotoana izay tsy maintsy anolorana azy, tsy maintsy isamborana azy ary tsy maintsy anaovany sorona ny tenany. Dia tsika hitsangana mba hidera azy koa Jesosy mpanjaka malaza raha tsika tehaka ny andininy 1 sy ny andininy 2.
panjaka malaza no tompo panjakana mahery hery sy tsara indrindra ka izy no akona endrika ankalazaina no ny heriny erantany sy lanitra mandaza ritumpo panjaka maeriomi ainu avi manaki tuko ezahai patumpuni ekeana simisimiitsini tuwana sitatini sai ni erina ni fidirana zaye ni nairai sura surerai surai sure ni yaza turutana betirai sura tumpandahatra endry mpanao zao rehetra zao dahatra endry manao zao rehetriza nizara sy tendry ataony dia tsara sy maso endrikany moderaina ny fandarany atolory no azy ny saotra fa izy tandrefiny retompo panjaka maherio miaino avy manaky toko ezahai fa tompony etreana tsy misy metoanao tsy tratriny saina ny erina fidirana zaye tinairai surai surerai sure niaza turutrana wetirai sura suiza aina dia ianao jesosy kio azy mba nanatateraka fidirana ary tateraka ny lazay ny baiboly fa Andriamanitra mitoetra ambonin'ny fidirana izy ianao zay ny laza raha teo koa fa zao olona ny fironoko azy ao no anambara ny fidirana fa indraindray malainy zay Jesosy na isotranao aza ka am'izay na niakasitraka anao na dia ny amin'ny rivotra sy ny masoandro sy ny fahavelomana mbola afahanay mijoro amin'ny tongotra iroa afahanay mandre amin'ny sofinay sy mahita amin'ny masonay aza adininay izany fandraindray Jesosy ohatran'izay rehetrarehetra tsy hananana ihany any mahatonga anay oroory ka mitsaratsara anao aza ary tsy mahay makasitraka anao androany na inona mitrango amin'ny fiainanay na mahazo tombony zay na maty antoka amin'ny varotra ary na marary zay na finaritra na faly zay na ory na mandalo olana zay na mandalo fisedrana ataovy mahay misotranao foana fa ianao Jesosy aza efa teo amorony fahafatesana sy ny fisamborana teo amorony fahafambaraka sy zay rehetrarehetra farahidiny tetỳ ambonin'ny tany zay tsy maintsy andehananao mbola ny faly sy nanao fidirana koa ary Paoly sy Silasy vavolombelona zany fa rehefa tany an-tranomaizina nira fidirana ny vavy koa ny fatora mpifatotra rehetrarehetra eny hatramin'ny varavarana aza ny vo sotra Jesosy mampianatra anay zany lakile ny fidirana zany koa androany petraka ny Fiangonana ary amarianantsika azy ny Matio 9:20 ny andininy 9:30 ka hatramin'ny andininy 10:70 Matio 9:20 ny andininy 9:30 ka hatramin'ny andininy 10:70 Jesosy tao amin'ilay saha anankiray antsoina hoe Getsemane
amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy mba mpianany dia tonga tao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane. Ary hoy izy tamin'ny mpianany, mipetraha eto aloha ianareo raha mbola mankery hivavaka. Ary nitondra amin'ny Petera mba amin'izy roa lahy zanak' Zebedio izy, dia nalahelo aposy orindrindra dia hoy izy taminy, fadiranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty. Mitoery eto ka miaraha miary tory amiko. Ary no nandroso kelikely izy dia nikohaka ka nivavaka hoe, raiko, raha azo atao dia aoka esorina amiko ty kapoaka ty, nefa aoka tsy ny sitrapoko anenao tao fa ny anao. Ary nakeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy natory. Dia hoy izy tamin'ny Petera, hay, tsy mahazaka ny miary tory amiko na dia ora iray ihany azy ianareo, miareta tory sy mivavaha ianareo, mba tsy dira nareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy, fa ny nofony tsy manan-kery. Dia nandeha fanoroana izy ka nivavaka hoe, raiko, raha tsy azo esorina ity, fa tsy maintsy hosotroko, dia aoka ny sitraponao no atao. Ary no nitonga izy, dia nahita azy matory indray, fa efa nilondolondo ny masony. Ary efa nandao azy izy ka lasa indray, dia nivavaka fantelony ka nanao izany teny izany ihany. Dia nakeo amin'ny mpianatra izy ka nanao taminy hoe, matory ary ankehitriny ka miala sasatra ianareo. Indro efa akaiky ny ora, ary ny zanak'olona atolotra eo tanan'ny mpanota, nitsangana andeha isika, indro efa akaiky ilaina madika ahy. Oroloatra dia oroloatra ny fanahin'i Jesosy tao amin'ny sahany Getsemane. Ary ohatratsika ihany rehefa tena mafy ny ataky, rehefa tena tonga ny zavatra tena faran'izay manahirana, ohatra hiakatra tribonaly na andalo fandidiana ohatra, inona ny ataontsika? Lasa mitokam-bavaka makeny tendrombohitra, manao alim-bavaka. Zany ny stratezia rehefa mafy ny ady fa tsy vita ny vavaka 3 andro sy ny fametrahan-tanana tsony, lasa mifandahatra amin'Andriamanitra mandritra ny tontolon'ny alina. Ary miporofony Jesosy fa fombany ary fanaony ary tokony ataontsika ny miary tory mivavaka. Petera sy Jakoba ary Jaona moa dia anisany akaiky azy ary manavanana azy mihitsy, reto le fanirakiraka, ary reto foana le tena akaiky mora raisy ny tanana. Andao nareo telonahy, avy aty miaraka amiko, andaontsika mba hitokana hivavaka mangina fafadiranovana loatra ny fanahiko. Fadiranovana loatra ny fanahiko i Jesosy. Raha zany ny renao potitsofinao ao amin'ny alina, hoe Jesosy mibitsibitsika aminao, fadiranovana loatra ny fanahiko no ny amiko sy ny fanaonao, ho zakanao ve zany? Ho zakany sofinao ve ny maharean'izany? Ho tafandrimandry ve ianao raha Jesosy mihitsy miteny an'izany aminao? Tandindony izay rehetrarehetra nylazainy fahizay. Fa fadiranovana izy. Ary mbola fadiranovana izy mandraka ankehitriny. Mieritreritra ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, izay efa nafanafo talohantsika ireny, niazakazaka mafy talohantsika, kanefa aiza ny hafarany. Maro tamin'ireny eny verin-dalana, betsaka tamin'ireny eny efa kivy, ary tsy vitsy tamin'ireny lasa nitsangana indray ka lasa nanohatra ny Jesosy. Androany Jesosy, fadiranovana izy zao, fa ho samborina izy, hiatrika fahafahambaraka faratampony izay tsy mbola nisy tahaka an'izany, satria hoelohana amin'ny azo fijaliana izany farafahoriana tety ambonin'ny tany. Zany ny andry azy. Ary zany natonga azy mihitsy tena nivavaka. Inona ny zavatra nitranga rehefa nivavaka kelikely izy? Petera sy Jakoba sy Jaona izay natenaina fa tena mba hitrotro ambavaka. Naninona? Niesona. Firifiry moa tsika rehefa mba teneniny namantsika, mba hito ambavaka raha vavy, mba hito ambavaka raha lahy. Ina akory tsika mitondra ambavaka eo? Ny ondana ny atao tsara.
dia ny olona mananteny tena mitondram-bavaka mihitsy zay ry zareo reny. Dia ampatsiaro anao Andriamanitra androany fa misy feretatory izay mbola tsy vitantsika, ary tsaroa fa ny fatran'izany alim-bavaka ny ray alina zany a mitovy amin'ny vavaka heritaona. An'izay rehetrarehetra kamo manao alim-bavaka, raha tianao ny ampisandratra ny ara-panahy, mila etry tia nofo tia atolotra ao an'Andriamanitra izay tia. Tao anatin'izany fotoana izany, rehefa ory loatra ny fanahin'i Jesosy tao amin'ny sany Getsemane, intelo be zao izy nivezivezy ny verina. Jerena ny mpianany tonga fanotelony efa tsisy hevitra tsony fefa olona miesona tsy azo nytenenina tsony anyherin'i Jesosy teo hoe matory ary mitsangana fa indro efa tonga ilay sambotra. Tokotokony tamin'ny 10 alina tany reny miaramila mpisorona be, reny miaramila ny Herodianina avy miaraka amin'ny kalaza, miaraka amin'ny sambatra, isambotra ny Jesosy, isambotra ny tompontsika. Ary ny zavatra tena nahavarina dia zao, isaky ny manontany satria tamin'izany nareto iza moa le Jesosy, iza mireto be dia be reto, 12 zany sisany teo fa Jodasy efa tsy teo tsony fa Jodasy avy avany dia tonga dia namihana dia nanoroka satria izy efa nilaza nanome kody hoe zay oroako izy no izy. Iza aminareo ny Jesosy avy Nazareta? Sangan Jesosy mamaly, zano izy. Isaky ny mamaly Jesosy da raboka dolo menjera amin'ny tany miaramila rehetrarehetra. Iza aminareo ny Jesosy avy tsangana indray, iza aminareo ny Jesosy avy Nazareta? Zano izy. Daboka dolo indray miaramila rehetra sy ny miaramila mpisorona be. Mbola tsy tonga saina ihany, tenenina foana fa anarina foana fa ohatra tsika ihany, tsy laitra mibala amin'ny fananarana. Androany Andriamanitra mba te hiteny amiko sy aminao, mba miova amin'izay mba miova amin'izay ka mety izay bebaka. Ovay ny fijery, ovay ny fanao satria tsika nafoizan'i Jesosy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. No ny amiko sy no ny aminao nahatonga an'i Jesosy teo ndra ho fatifaty fotsiny zanak'Andriamanitra, ary mbola tsy ritra, tsy mbola maina ny rany izay niteteteo namotiny tany mandrakitiny androany. Ary Petera moa mampafanafana fo azy zay, rehefa tamy avany ny maramila, ny azakazaka ny tsorikangy amin'ny Petera naka ny sambatra teny amin'ny balahany miaramila, indray-pandeha ny sofiny malikoa miaramila mpisorona be mbola mipitika tery. Inandray mbola nataon'i Jesosy? Nalainy dia napetany. Fa raha tsika izao no teo amin'ny toerany, bravo Jesosy, tsara ho azy zay fa zay mipitika tsara ny sofiny. Zao izy lasa tsy mahentsony ny sofiny ilany. Fa zay le toetra maha-Andriamanitra ny Jesosy. Andriamanitra tsy mba manam-pahavalo olona izy, ary Andriamanitra tia ny olona rehetrarehetra ho vonjeny. Eny fa na dia zay ratsindrina ary miporofony zany teo amin'ny hazo fijaliana hatramin'ny ora farany, fa na le jiolahy teo amin'ny anankiray izay niara-mifantsika taminy azy, izay nangataka hoe mba tsarovy rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Ahoana navalin'i Jesosy? Anio no nanao amiko any paradisa. Raha misy ny voninahitra, raha misy ny tera, raha misy ny laza, raha misy ny haja ao an'Andriamanitra tokana izay mpamonjy sy mpanavitra antsika. Amen. Endriavana dia ampanontany tena antsika rehetra hoe fanimpiry Alakamisy masina natrehinao ty androandroany ity, raha nandrenesana zany tantaran' Jesosy izay tena hoe nahavaky fo mihitsy, ary mety tsy vita nanatrika izany angamba tamin'ny fotoanandro. Sa fe sanatria ho fahazarana foana ihany mifatongavany fotoana tahaka izao. Misy ten'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 4:20 izay milaza manao hoe izay maharesy no andova izany zavatra izany, ary ho andriamaniny aho, ary izy ho zanako. Azotsika antoka ve fa hiteny amintsika Andriamanitra hoe zanako ianao?
azonao antoka ve fa hiteny aminao Andriamanitra hoe zanany ianao. Samy andinika ny tenantsika tsiraray avintsika. Isika ilay mbola manamafy fo mandrakariva araka ny tenin'Andriamanitra hoe indro ao mitsangana eo am-baravarana ka mandondolo. Raha misy mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho. Hiaro isakafo aminy aho ary araonina aminy aho. Impiry no nangatahany Jesosy ny fotsika. Tsy hafoizantsika n'izao tontolo izao. Misy ange tenenan'i Jesosy hoe tsy hitako ao amikanjako fa hitako eny amin'izao tontolo izao hoe. Ao antsika FPVM izany. Nefa ny tenin'Andriamanitra milaza fa aza ty izao tontolo izao na izay zavatra eto amin'izao tontolo izao. Teny tokana fotsiny ana dia ny amin'ny fitiavantsika telefona aza. Misy mahavita na mandraparay ny andro aza, mahavita tsy matory. Misy sa tsy misy izany. Mahavita mahafoizana atakalo sakafo tsy maninona na tsy nakanina ary. Faly ve Jesosy amin'izany? Mbola nisan'ny mpamadika tsika raha mbola manana izany trepo. Ty zavatra mihoatra n'Andriamanitra izany. Aiza ny voady izay nataonao teo anatrehany. Aiza ny asa izay napetraka Andriamanitra tamiko sy taminao. Manahoana ny famelanao heloka ny hafa. Ary indrindrandrindra ny vavaka izay nitsononina teo hoe tsy mahavita akory. Ohatra ny resy foana. Ohatra ny resy foana ny amin'izao fiainana izao. Tsy miankina amin'Andriamanitra intsony ry havana ny faharesetsika. Tsy miankina amin'Andriamanitra intsony sanatria ny fahaverezantsika. Fa safidy androany manapa-hevitra ny amin'izay tokony ho safidianao na ho Andriamanitra na izao tontolo izao. Ny 7:7 no andeha andinintsika ny tenantsika. Mbola miantsoantso Jesosy androany. Njahy reko Tompo, njahy reny feonao aho. Miantso ahy hakany Kalvaria. Ny anjiny voalohany ampipetrana, ny anjiny faha 4 eo am-pitsanganana. Njahy reko Tompo, njahy reny feonao. Miantso ahy hakany Kalvaria. Panuta tsy manary. Panuta tsy manary. Ry Tompo mamelany fahotako lehibe. Tompo mamelany ny fahotako lehibe. Mifonako tokoa. Mifonako akaikinao Jesosy ry havana. Te hita fity aminao izy fa efa betsaka ny nataony sy ny alany nenina taminao. Androany maneke azy dia amelany helokao izy. Mivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra. Fantatray fa ianao no nitaonanay tsiraray avy. Tonga iona aminao indray amin'izao Alakamisy masina izao. Miazakazaka ny maro satria
tonga ny fanasana iray latabatra aminao kanefa zany rehetrarehetra izany raha mandinika ny elokay ianao tsisy mahajany eo anatrenao. Ndreto ny vahoakanao Jesosy, ndreto ilay nitominao araka ny teny soratra masina hoe tsisy mahay manatona raha tsy efa nitamin'ny ray izay ny an-danitra. No safidinao zay satria maro ny teo tonga teto androany fa na dia ny amin'ny alaviran-dalana ny amin'ny fotoana sy ny zavatra maro samihafa fa tena nahaka anazy ireny tsy ho tonga teto. Sambatra izay Jesosy, sambatra izay androany mbola afaka mitalao eto anatrenao, hitarainy eto anatrenao na lona zay rehetra tsy fantanterana. Mbola nisan'ny mpamadika ane zay Jesosy, mbola maro ny taranaka Jodasy aminay Jesosy eto amin'izao fiangonana izao, mamenatra na mitanisany fahatalanay sy nititranay azy satria tena mbola hoe mankamamy an'izao tontolo izao anka mitondra an'izany ho tonga eto amin'ity tempolinao ity. Androany Jesosy, ararotinay ny fotoana mba tsy ho fahazarana fotsiny anatona anao amin'ny alalan'izao fanasana izao, fa anadio ny tenanay aloha izay Jesosy satria matoky sy marina tokoa ny teninao. Ianao rery an'ilay manadio anay, manafaka anay ho amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Androany Jesosy, tsy ampitomany anao intsony izay, tsy ampifajiran'ovana anao intsony izay, fa nandehanao arefa naiky ny lavolefina teo anatrehan'Andriamanitra rainao kanefa mbola sahanao ny teny hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao. Ampianaro izay Jesosy, tsy mba mahay mankatsoa anao amin'ny fotoana rehetra, izay metimety aminay foana ny ataonay Jesosy. Ny asa nandrahanao anay aza mbola mampifilafila koa izay vao manatanteraka an'izany. Ankoatran'izany fitondran-tena tsy mendrika, ny fanimpody-tsampy maro samihafa, ny fanaovana ny asa maloto rehetra, ny fahavetavetana sy ny zavatra maro samihafa tsy voatanisanay. Jesosy io honono ny fahatezerana. Amindra ho fondray zay Jesosy, sasao madio zay ho afaka ny elokay, ary jiovy zay mba afaka ny fahotanay satria teo anatrehanao mandrakarivan'ny nanotanay izay ratsy teo anatrehanao nefa nataonay. Ary mba ho marina ianao raha hiteny anay Jesosy, ary tsy hanatsiny ianao raha hitsara anay. Ka raha masitraka ao indrindra Jesosy, tovy aminay ny teninao, araka ny teninao hoe avy harifandala isika, fa ndeha tahaka ny jaka aza ny fahotanareo, ho dioviko tahaka ny ora-panala, na mankatrakatraka tahaka ny sily aro ianao, ho fitsiko indray tahaka ny volon'ondry fotsy. No ny amin'ny anarako ianao dia hononiko indray ny fahatezerako, ary mbola mba hiderana dia amindra fony aminao. Sotra Jesosy, sotra fa fitiavana mandrakizay tokoa ane ny tiavanao anay, izany mahatonga anao mampaharitra ny famindraponao aminay. Makasitraka noho ny amin'izany fitiavana izay nomenao anay vaovao indray androany Jesosy. Ary izany mbola sahinay miteny tahaka ny Davida mpanao salamy manao hoe sambatra ny izay voavelany sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fahany. Amen. Ary mino an Jesosy Kristy zanaka tokony ataontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fananasa nateraka Maria Virtsiny, nijalana napaka Pontsipilato, ningona tamin'ny azo fijaliana, matika naleha, nidina tany amin'ny fiainantsika, nisangana tamin'ny maro tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka kafanan'Andriamanitra Jesosy. Tsara velona tsy manana, mino mifanahy masina, fiangonana masina, manerana izao tontolo izao. Fiangonana masina, famelan-keloka, fitsanganany tenany mantsy, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Raha tena tsapanao fa namindra fosy namela helokanao Jesosy androany, andehantsika ny olo tena ho azy indray amin'ny alalan'ny tononkira hoe vonina ho Tompo hiaraka amelama.
Tanteraka tokony izany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina. Finahitra amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra tokana irery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maherika ny voninahitra tany rehetra. Petraka ny fiangonana. Izay manome ampifaliana no ankasitrahana indrindra dia ao ny zanantsika sampana fify mitondrantsika ny fanatitra izany.
voady je ataontsika ny iray fatrambe efapolo amin'ny firana protestanta indro jesosy mba voay avosakaizanao mba voay. Andriamanitra. Feno fankasitrananao foana ny fonay Jesosy. Ravoravo izay tonga teto andrano satria fantatra efa namela ny elokay rehetra ianao. Koa satria rehefa mamela eloko ianao dia mitondra fanasitranana ihany koa. Ireo Jesosy natolotray honono ny fahatezeranao. Izay no vitanay Jesosy. Sombony sy ampahany tamin'ny nomenao ihany ireny. Kanefa ny tena zava-dehibe dia ny fonay. Ho atolotray voainay ho anao mandrakizay. Dia mankasitraka indrindra Jesosy. Ho tanteraka izany ao amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia mbola manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'Andriamanitra ray Jesosy Kristy ty Tompo ho aminareo tsirairay avy. Dia tonga famakiana ny voady masina indray isika Tompo.
vola 40,000 ariary misaotra Jesosy. Zinona moa izay Andriamanitro, mpanompo tsy mahasoa ihany izahay, fa ny fahasoavanao no nahatoy izao anay. Salama tsara izay mianakavy, afaka master zoky sady tafiditra ny asa. Anniversaire ny zandry tamin'ny 20 mars teo. Nombanay hatrany ianao nandritry ny mission. Vola 120,000 ariary izay mitsinjara toy izao: 30,000 ariary karoan'ny Fiangonana, 30,000 ariary ho an'ny mahantra, 30,000 ariary pasteur Marcelin, 30,000 ariary dada. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra reriany. Voninahitra Jesosy dia ho anao reriany. Misaotra Jesosy fa nomenao vizany mpanomponao. Tantany ny diako, apetrako aminao ny fisaotra iray eo, vola 20,000 ariary anaingona ny alitara. Nofy 1,000 ariary. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao natratra ny Alakamisy masina izao, ka faly ny foko manolotra izao ampafolo-karena tamin'ny nitahianao iny herinandro lasiny. Vola 10,000 ariary ho an'ny dada, mpaminany lehibe ny FPVM. Raisy Tompo fa vokatry ny fo dia tahio hatrany ny fiananay. Tsy misy soratra 5,000 ariary. Dia ity anankiray ity tany amin'ny premier étage. Namonjy ahy satria tiany ahy. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra. Vola 15,000 ariary ho an'ny fifoazana. Ny totalin'ny voady dia miisa 7. Ny voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra reriany. Amen. Tonga amin'ny famaranana izao tapany voalohany amin'ny fampopivavahana Alakamisy masina izao sika riavana. Eo am-pitsanganana no anaovantsika ny hira 370, 643 ao amin'ny firana protestanta ny andininy voalohany ho mandry somba ho tena mpandresy dia mahazo miasa mitombo raisony tsara ka roainy ratsy aorianany vavaka sy ny tsodrano ny andininy fahatelo hitsangana ny fiangonana. Mas tu miasa mitumbuo tu miasa raisun tsara karuain rats kamatukian Yesus tukua mbola nkalazainay ianao ary mbola ody irena mandrakizay satria ianao tokana lefa izy atraitrray hatramin'ny anio mbola ho mandrakizay. Misaotra betsaka fa lehibe ny fahasoavana sy ny famindrampo izay ny raisinay tetsondray androany. Misaotra fa fantatray loatra fa raha nanjinika ny eloka tsiraray avy ianao tsisy najanona teo anatrena. Kanefa noho ny amin'izany fitiavana izay nasehonao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao zany ny fifalianay mbola manantitra ny fidirana ho anao mandrakizay. Misaotra anao izay Jesosy. Efa nomen'Andriamanitra anao ny fahefana rehetra na any an-danitra ny aty an-tany. Ianao ilay anarana fiantsonay mandrakariva. Satria fantatray fa Andriamanitra tena tsy mihaino ny mpanota fa noho ny aminao izay nanaiko sorona ho fanavotana anay dia izany mbola natoy izao anay tsiraray avy. Misaotra tamin'ny teninao, misaotra tamin'ny fampafantarana, fampatsahivana, fampianarana indray mahakasika ny antony fisianay amin'izao fahavelomanay izao satria ny fikasanao dia niara-onina aminao any Jerosalema vaovao izay rehetra maharesy. Engany mba anangananay vaovao indray ianao manomboka amin'ity anio ity.
mba tsy ho resintsony ny olonao fa mba ho tonga manoatra noho ny mpandresy azy be ny zavatra lalovanay hitanao ny adi-tsaina sy ny adi-panahy maro eo amin'ny fiainanay maika mofa ety amin'izao tontolo izao zay feny faratsiana ny toeranay ianao nefa nampanantenanay Jesosy fa matoky fa izao efa naresy izao tontolo izao zay rehetra mbola mitana ny finoananao sy ny teninao sy ny fitiavana n'Andriamanitra rainao zany maritra mandrakizay amboary zay Jesosy tefeo isan'andro haitsio teneny pitsio mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahy masinao mba tsy hitondranay tena tahaka ny adala intsony ane fa mba ho tahaka ny endry amin'izao sisa izao Jesosy farana ihany koa zao fampovavahana izao mametraka mpilatananao ny vahoakanao hetra ary reny ny voady zay ny vakina teo anatrenao feny fankasitrahananao ny fonay na ny lona za rehetra efa nitondranao anay mandrakariva satria na ny rivotra iainanay tokoa sa tsy mba vitanay ny nangataka an'izany tsy nahatsiaro akory zay ny nangataka izany kanefa dia nomenao maimaimpona mandrakariva izany zany rehetrarehetra zany Jesosy mbola iarahanay misaotra ny anaranao manao hoe misaotra Jesosy manaraka izany ihany koa maro ny zavatra mbola tianay hoentinao anatrenao mivavaka izay Jesosy ho andray aman-dreny lehibe dada Randrenatoandro zao Josefa efa teto izy tamin'iny maraina iny noho ny amin'ny fahalehibiazany nefa dia miala sasatra izy mbola manana fikasana ny iverenany tokoa ary ny fanirinainy mbola ela velona azy Jesosy aza manaisitra ny fanahy masinao ao aminy mandrakizay ameo azy ny fahatanjahana ameo azy ny fahela velona ameo azy ny fahasalamana feno mandrakariva satria eo an-tananao zany vavak'izay ho an'ity firenena ity Jesosy mba tena ianao mihitsy no anjaka ianao mihitsy no anomeny fatahorana anao ho azy rehetra manam-pahefana na iza hatrany amin'ny ambony indrindra ka hatramin'ny kely indrindra ho an'ny malagasy rehetra izay mety mivarina amin'izao fiainana mandalo izao ka andrao sanatria Jesosy ho very zay dia mametraka izany eo am-pelantananao hatrany zay mba ho jeren'ny masonao foana ny Jesosy izao Madagasikara izao mba hanasoavanao azy ireo ny vahoakanao Jesosy mbola manana vavaka mangina hoentinao anatrenao ary arotinay ty andro androany ity Jesosy satria andro miavaka ny andro anio Jesosy anananay finoana sy fanantenana avy aminao zany ka hitanao Jesosy fa manana vavaka tsy ambarahavana ny olonao rehetra matoa tonga teto androany inganenao mba hanongilana ny sofinao mba handrezany fangatahany mpanomponao tsirairay avy zany misaotra toko misaotra Jesosy misaotra Jesosy satria nahitoetra eto mandrakariva satria eto anie Jesosy nahitana fitsarany to matsiaro manana fiadanam-po zahay nefa tsy maintsy hiala eto ny tenanay tsirairay avy Jesosy indrindra ireo izay mbola tsy ao anatin'izany firaisana latabatra aminao zany mbola iara-dalana amin'ny mandrakariva ianao Jesosy iara-dalana aminay mandrakariva ianao be dia be ny zavatra tianay angatahana fony fisanay mbola disika indraindray ao koa aza zahay tsy mahay mivavaka Jesosy kanefa misaotra anao ilay mivavaka ho anay ilay anisany tsy malevona ny finoanay ianao konay milaza Jesosy fa na dia tsy mangataka akory aza ny anareo fantatra indray nareo izay ny an-danitra izay tokony ho anareo izany vavakay tsy ampy izany Jesosy izany mbola mahatonga anay hamelo izay rehetra nytononay teo amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe rainay hoe izany an-danitra MASINA tonga ny fanjakanao atao hoe sitraponao ety an-tanàna Taninanandrano ny zazakonay ary milana ekay tahaka ny milana izay eka aminay aza natondranay fahafanana manafanay azy manao fanjakana sy hery ary voninahitra manakizay amen. Raiso ny sodrano izay tsinonina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa ny fitiavan'Andriamanitra iray ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina mbola omena ianao mandrakariva araka ny teniny fa aza matahotra aza mierikirika foana
fa zaho ny Jehovahandriamanitra miara-mandeha aminao. Mety manadino zana amin'io ny vehivavy. Eny mety manadino ihany izy, fa zaho kosa ho Jehovahandriamanitra tsy mba manadino anao. Efa vitako tomboka afatsy ampelantanako ianao, ary mandanao dia anatrehiko mandrakariva. Ko manjehana amin'izao herinao zao. Fa na dia mandra-pahafotsy ny volonao azy, izao ihany misairanao anao. Na dia mandra-pahantitra ao azy, dia izao ihany no hikarakaranao. Ko mahireza, matanjaha. Fa izao Jehovahandriamanitra tsy afonandao anao mihitsy. Ho anao kosa ilay mipetraka amin'ny seza fiandrana. Sy ny zanak'Andrin'Andriamanitra, ny dera, ny saotra sy ny voninahitra. Mandrakizay. Amen. Ny anjinin'ny fahatelo amin'ilay atsokiny heritsito izay voatahiriny ray ho anao ka voatolotra tao Gologota mba ho antsika rehetra izao. Izay voatahiriny ray ho anao ka voatolotra tao Gologota mba ho antsika rehetra izao. Tanteraka tokonezany ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ery. Haleluya. Masina Jehova tompony eka amin'ny voninahitra rehetra. Amen. Dia samy mandeha amin'ny fifalian'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra ny sisano ny zanaka.
eny ry havana malala Tompo dia atafavoretontsika amin'izao andro alakamisy masina izao mba tsara ihany ny afantarantsika hoe ny alakamisy masina zany moa tahaka ny ahoana nareo rehetrareo moa tena mintoko fa tena tiantsika Jesosy tena tolony misy ny aina mba ho famonjenantsika fantatrareo zany marina sa tsy marina tena namonjy antsika Jesosy raha gaga aminareo be dia be no gaga hoe fa maninona ary pasteur Sosamy tonga tapitapaka tena tampotampoka dia za ry havana novanginy Jesosy saharonao nga tsy tadidinao nga sosa tampaka tamin'ny herintaona fa ahoana raha azao paka tamin'ny herintaona dia zay fotsiny dia nakipiko ny masoko ry havana dia mitamberina ato anatin'ny saiko tamin'ny herintaona tahaka izao asabotsy alohan'ny alahady sampandrofia osana ho any zanaka Davida ataony zanaka Isaia zay ny alahady ny sampandrofia ny asabotsy alina ry havana tantaraina aminareo izy mba inonareo fa io Jesosy miaino ny fahoritsika raha mbola misy olona faran'izay nenjehana anisany fanteliny ihany na fanefany amin'izany fanompona izany nandrehitra ny 120 taona tsy mba nahita dia mangirana mihitsy ary havana fa tena tsaroko matienjika za tsy manao nareo reto ihany fa misy tena manao izay manapotika ny fanahy zao no nataon'i Jesosy rehefa asabotsy alina alohan'ny lahadiny sampandrofia mba tsarovo tsara nareo zao zavatra zao nisy rivotra be ny fofofofo tao amin'ny dada tao gaga dady inony ty rivotra amin'ny fofofofo ty gaga fa inona ary zao dia rehefa mipetraka kelikely izy dia zao no nataony efa ndresadresaka teo izy Jesosy momba ny fatanao ny Justine efa maty dia zao no nataony Jesosy avelanao ve ny heliko ny Justine fa ny Justine keka mbola any mandehandeha fotsiny ihany fa raha tsy avelanao ny heliko tsy mahazo miditra amin'ny fanjakako izy toy pasteur Andriana fa iza moa Jesosy no mela heliko mitomany pasteur dia ozy Jesosy ka raha tsy avelanao mitsy ny heliko tsy mahazo miditra ao izy nandinika teo inona moa Jesosy nataony an'izao mitena navelako ny helony Jesosy dia ozy Jesosy sodra pasteur tolona mihitsy izy tamin'izany dia teo ny eo ihany dia niteny izy manao hoe pasteur PASKA ny andro raha miteny amin'izany sao dia venareo mirereto fa hovonina Jesosy rery ihany PASKA ny andro pasteur azadininao sasa teto izy ny lazan'izany ny alahady ny sampandrofia tamin'ny lahady teo zany zao no nataony dada teto sehony Jesosy vita ny aniny taka zany keo anao sasa mandeha amin'ny Facebook moa ty mandeha amin'ny Facebook moa tamin'ny herintaona dia atsangany hoe ny tana raha mandeha dia ozy izy zay zany any epitany somary tezitra ihany iaritsala am'izany za sa mitenikio ngambo nao fa baraka eto ndray ty sasakely ty inona ny tranga ozy anao taka zany anao sasa vanginy Jesosy alina azadininao sasa zay nitenin'i Jesosy taminy le sasakely voatonina mihitsy ny manohina ny foko ry havana dia ozy hoe androany dia miverina ho pasteur amin'izay pasteur sasa dia mitehiko nareo taminy dia tohina ny foko naharary mihitsy izy inona moa Jesosy zay kakana sy lavenina olona tsisy valeur atsony naiza na ny andafo na eto na ny ireo fefireo tsy nisy valeur atsony ene zany pasteur sasa zany dia tena lasaiko anareo ry havana zay mahatonga anahy ndao atsika mivady ho any Madagasikara na inona ny vola avy amin'ny Jesosy mandeha tsika ny aingy zay mivady tonga tamin'ny sabotsy teo zay dia andeha indray afaka hery tapabolany eo
inona ny antony an-tano isotra fotsiny ry havana sao de verinareo aizy isotra ny jesosy ary efa tao amin'ny dada tamin'ny sabotsy arivo efa tamin'ny enina sasany isotra ny jesosy makagabe amaso hoe inony ty tonga tapiko ty isotra ny jesosy fotsiny nisotra ny jesosy tamin'ny lahady mbola misotra azy am'izao herinandro masina zao isotra azy a noho ny amin'ny paska vita zany rehetrarehetra zany a voninahitra ho an'Andriamanitra zany ry havana no hoatin'izany rehetrarehetra de sy tatary zao ary izy alohan'ny ohatra Alakamisy masina no ianao zany mampandray ny ariva amin'ny roa sasany de no atata afara izay no mamety de ataoko izany ry havana no antony tarehitako izao fandraisana fanasan'ny tompo zao ary ampanetretena tamteraka ry havana ka de samy miorina tsara fa olazaiko aminareo ania fa zao no nataon'i Jesosy tamin'ny alina io androany io naniry any amin'ny lioka toko faharoambiroapolo andiny fa 5:10 sy ny 9:10 zao ny vaky ny teny manao hoe nanirika naniry aho mba iarahako misakafo aminareo amin'ty paska ty mandra-pahatongany fijaliako fa hijaly nge Jesosy manomboka androany alina teo daholo ny mpianatra sa tsy teo tamin'iny izy ny samborony iny nakaizany mpianatra tompoko tsoka daholo na ijonona kaiky ny Jesosy azy lasa nitsoka fa tsy nahazaka ny fampijaliana atao tamin'i Jesosy itsika rehetra zao nefany a tenenin'i Jesosy a nanirika naniry a ny ray latabatra aminareo iananako mipaska miaraka aminareo tanteraka izy androany mandra-pahatonga ny fampijaliana zay tsy maintsy hoentiko androany alina raha mpitso mijaly tena jaly fadiranofana nombona amin'ny azo fijaliana ny farany a maty rehefa hariva ny andro a iny am de nalevina zany hoy Jesosy io anisan'ny fidiny Jesosy ianao zany zao mba hiara misakafo aminy hiaraka manao ny paska aminy mandra-pijaly ary 9:10 de manao hoe nasorovako kely azafady lioka toko fa 2:20 9:10 de jeritandreo tsara efa mafinaritra ngely miaraka amin'i Jesosy tena tsara mihitsy lioka 22:16 voakiko amin'ny anaran'i Jesosy zany ry havana de ho fantatrika tsara zao ny vaky ny teny verset 16 fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana intsony amin'izany hoe afoko ny voaloboka zany aho mba hatamteraka zany amin'ny fanjakan'Andriamanitra farany hinanan'i Jesosy ny vokatry ny voaloboka miaraka mpianatra mandra-pahatamteraka zany tsika rehetra zao ane manana finoana ry havana fa any andro tonga any an-danitra tsika miaraka misakafo amin'i Jesosy a miaraka mideran'Andriamanitra andro manalina tsy akitsanina fa mandra-paray ny andro isan'andro azavai ny tavan'Andriamanitra ataotsika raha ry havana ny hira 9:20 ao amin'ny firana FPVM 9:20 zao le izy hoe de samy mihira tsara ny azo fijalinao ry Jesosy tomponay eo maneho ny fitiavanao dia iankinana mihitsy ny azo fijaliany Jesosy mitazana ny masonay Jesosy a mangoraka ny fo nameloko azy izay a ny tenina otoany 9:4 ny azo ny ombonanao dia voninahitray ny nalana any mba araka anao a no voninahitray 9:1 sy ny 2 ary ny 9:5 hitsangana itsika rehetra anao zany iray zany 5:20 ao amin'ny firana FPVM ataotsika izany ira zao tsangantsika Sofiana Rice Soto Una Maleone Fidirana Diai
maleony ianao dia iankena mitazana ny masony manarokany mitazana ny masona mangoraka namelo faza izahay namelo kaza iza itenena oso itenina autu nitenina autu namelo kaza iza itenena niazo imponao ny vonona izay niazony omoana dia vonena nina nalambarakaanao no isan'ny ratanao nalambarakaanao sandra oye sandra tanay oye sandra tanay nianala bara kana sandra tana tonkiry mpalazany Jesosy ny nanalamba rakanao ane dia izahay no misandratra mafy taminao nke zany hafa-baraka zany voalaza ny mpitandrina izay nitarika teo mafy dia mafy zany fa tsy nampaninina anao zany satria tianao loatra izahay zay efa niara-niazakazaka taminao zay efa nanaiky teo anatrehanao hatramin'ny katekomena hanompo anao mandrak'izay manangana amin'ny tanakavanana teto amin'ny alitara tany amin'ny alitara samy hafa tany nefa inona no taonay mafana ny fonay androany satria voatokana izay mafana ny fonay afaka ray volana satria voaray volana afaka roa volana ane Jesosy mangatsika 3 volana heritaona zany dia efa tsita na ny miditra am-piangonana ary maro ny tsy miditra am-piangonana nefa dia nanangatana afa-baraka loatra ianao Jesosy nanonona ny anaranay kanefa dia miverin-dalana zahay ary tsy ny katekomenina ihany fa nandiakona zany Jesosy fa tenen'ny dada ny olona tena enjehany mpiara mivavaka dia ny dekona reny ve mba dekona raha mba sendra hitany le fahalemen'ny dekona alaim-baraka reny ny dekonanao reny ndrindra ny mpiandry ane Jesosy reny ve na mitenako azy nantsona mpiandry tamin'ny 82 tapalteratra anao zany mpiandry zany reny ny tena mpiatsara velatsy 83 84 85 86 tany avonanaiky sotra Jesosy 80 taona lasa zany Jesosy nanokananao ty mpanombotsy maso mba ataovy tsaron'ny olona avy ny fotoana rehetra zay nandraisany anao fa betsaka ny eny manadino e ndrindra ny mpitandrina voatokana sy ny hiraka rehetrarehetra teneny data teto ene Jesosy marary ny fony Jesosy
fa misy mpitandrina tena mahay mitarika fotoam-pivavahana, mahay mivavaka, fa maro griko any toetrany. Misy iraka tena mahay mandroaka devoly, tena mahay, fa tena alako ny toetrany. Misy mpitandrina mahay mitory tena, mandresy lahatra olona maro, kanefa dia tsy tiako. Jesosy nangidy ny roroko tamin'izany Jesosy, telo taona angambo izay. Fa maninona Jesosy, izay no alaim-baraka tahaka izany. Tsy zakanay nge ny alaim-baraka, fa ianao nanaiky alaim-baraka mba isandratana. Mankasitraka Jesosy malala. Sampionany zany zao iarahanay mivavaka eto amin'izao Alakamisy masina 4 sy 4 zao. Jesosy mangataka anao mba hovay amin'izay hatraminay mpitandrina rehetra aloha, na voatokana na tsy voatokana, hovay zay, fa ianao ny tena mpitarika, fa zay ny fitaovana. Ny iraka rehetrarehetra hovay zay, ny mpiandry rehetrarehetra hovay zay, ny dekona, ny katekomena, mangataka rehetra Jesosy. Aza jerena tsy ny fahalemenay fefa manaiky zay androany hiaraka aminao. Dia makasitraka indrindra Jesosy satria tena tianay anao. Misaotra indrindra Jesosy malala. Amen. Dia Jesosy ry havanao tamin'ny alina madiana azy io, raha nandray ny mofo izy, dia efa nisaotra izy toy izy hoe tia ny tenako izy, izay vakina ho anareo. Zao natao vofatsiarovana na oviana na oviana anareo mihinana ny mofo, dia milaza zany fa maty ho anareo teo amin'ny hazo fijaliana ao mba azahoanareo fiainana. Zany ke ny teny Jesosy. Ary ny rako izy mitena fisotro, izay rehetra misotro ny rako dia ny manana ny fiainana mandrakizay. 4:7 Fidirana. Indro ary-ny Tompo Jesosy jereo, tena ny afo tokoa. Ny vesatra Yesu ngizy dia mba jereo mba aminjenanao. Fa rehefa tongotsika eo amin'ilay andininy hoe indro ary Jesosy jereo, izy zao dia mihevitra anao, mihevitra tsika rehetra, mihevitra tsika rehetra. Ataotsika zany andininy voalohany zany dia zay tsika vao mipetraka ianareo efa vita ny fanokana. Ataotsika 4:7 indro ny Tompo Jesosy ajery. Andininy voalohany. Raha mihirana manao hoe efa nivesatra etso jereo mba hamonjenana, dia misy an'ilay hoe indro Jesosy jereo Jesosy, dia faharoa vao miakatra indro Jesosy jereo Jesosy. Miala tsiny ampitendreo ry ka avereo ny ray aman-teny io mba itsy mba sitra ny ay ry havana, mba tena manaraka tsarika. Io andininy voalohany ihany ratsika dia atao le voalohany indro Jesosy jereo Jesosy, indro Jesosy jereo Jesosy. Zay zany no itsikely averina kely io rahalahy.
indrony Tompo Jesosy zere tenany avy Jesosy na dia nitonikira fotsiny inge mandresy lahatra manorotoro ny fovatonay zany fotsiny ara Jesosy dia efa ampy araka amin'ny teniny ray aman-dreny taloha ny mihira indray aman-drengy nareo fa izay ray aman-dreny mivavaka indroa zay vao mitovy ny hira taonareo anankiray mihira impolo zany zay Jesosy ny ray aman-dreny mivavaka indroapolo mihira zato zay ny ray aman-dreny mbola ron-zato zay vao mitovy amin'izany dia mba ampianaro zay Jesosy anaiky amin'izany tetrarehetra izany sotra Tompo amen. Ary hoy Jesosy tamin'ny alina namadihana azy ny andray ny mofo izy rehefa nisaotra izy hiavana dia zao no nataony ity ny tenako izay vakina ho anareo ampy mizara ary manana ampianto na oviana no mihinany anareo fa maty ho anareo araka izany koa ny kapoaka dia ozy hoe sotronareo rehetra ity fa tia no kapoaka tia no rako ho famelako ny elokareo mba tanisao nge ny eloka hoe dia ity ihany dia mahafaka azy mba ekeo zany ozy Jesosy na oviana no mihinana anareo na oviana no misotro anareo dia mambara ny fahafatesako anareo mandra-piavitra amen. Petraka ny fiangonana iavana ka dia efa voavoatra zao ny fanasana ho Jesosy efa voavoatra tsara tahaka izao dia ozy ny Tompo ento kazarao ho an'ny namantsika rehetra ataovy amin'ny anaran'i Jesosy samy mivavaka tsara fa ndray misy latsaka eny le mofo ndraindray latsaka le divanina dia zay mihetsika mivavaka ataontsika ny andininy faharoa amin'le hira teo dia ataontsika atokina andininy fahatelo endro ny Tompo Jesosy jereo efa voaombo ataontsika izany eo am-pizarana indrony Tompo Jesosy jere efa voaombo mandusa indrony lefo mandusa ne tena benito fanirani erosa
maniry mafy any aho ry Jesosy Tompo, hialika eo ambany azy fijalianao. Tsy misy toerakafa re zay tena fa ny azo fijalianao nge no fiarovako. 7 zany ao firana FPVM. Mampangorakoraka ne io irio ry havana. Ary za misaotra an'Andriamanitra iza loatra zao mitendry oraka zao. Oraka. Ary mangata am Jesosy daholo mba azo oraka mondy ny FPVM. Azo atao ve mangataka an'izany satsia azo. Tena mampangorakora po. Misaotra zay mpitendry eo tsy fantatro na izy. Za mihona fa ilanto ny pasteur any ao. Ataovy rahalahy isan'andro zany. 7 Tapotsiny azo fijalianao Jesosy nantazako anao te ody anio androany manapa-hevitra ody am Jesosy 7 nandao elanao raiky za te ody maniry ankina eo atratranao mba fantatao zany hoe eo atratran Jesosy ianao fifaliny zany ohatrany zazakely minono safosafoniny reniny mafatifaty ene zany ataotsika zany iry zany 7 Ah
mesara ny ota natao itambesa any Canada Apukiane fafau MASINA Zao fatazaka sandrana mitsotra isakamy tsotramba isaka benare tafaverinao am Jesosy ary anao zao ao aminao zao Jesosy zao ny teny aminao nahafony aiko aho hanavotako ianao ira sivy ambizato nalatsako ny rako izy nisy loko anao ny aiko no nomeko ry mpanota very isika rehetrarehetra izany nahafony Jesosy ny ainy mba hanavotana antsika sivy ambizato ny firana FPVM. Tompo faomeko manao ny tena ka tsy misy esatsy latsatsy aoko Jesosy solatsatsy aoko
eto raha nahitany Jesosy ny ao anatin'ny fonao zao, mba manao ahoana reo anatin'ny fo koa zao hoe manao ahoana ny ao anatin'ny fonao, mendrika ve mba hidirany Jesosy. Fa jerevonio lady ny sampany toy osana ho any zanaka Davida ny vohitra vao tonga ao am-piangonana trano natao hifivavahana fa nareo ferenjiola narodany Jesosy daholo. Engany mba horodany Jesosy eo am-poko ao am-ponao zay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy ny apôstôly Petera, fantatrareo zao fa tsy zavatra mora simba na mora loha tahaka ny volamena sy ny volafotsy. Taiza ianao no nahita volamena loha fa loha ihany io. Ny rano zanak'ondry zay sady tsisy kilema no tsisy pentipentina, io no manadio tsika. Ny apôstôly Paoly le fatra-panenjika tiran-doza mihitsy eny nanenjika an' Jesosy, napiditra ny mpitory filazantsara ny traminay, naka taratasy tany ampisoina sy mpanora dalàna, me taratasy ataoko mamay daholo reo. Eny ampiazakaza naongany Saoly nahoana ny manenjika ahy ianao, nihiratra ny masina fa iza moa ianao le enjehako, izaho ny Jesosy lay enjehanao. Da rapoka tamin'ny tany fa mandehana fa ataoko ao an-tsainao sy ao am-ponao ny zavatra ho tokony ataonao. Zay ny apôstôly Paoly, izy mba tsy niaraka ny Jesosy fotsiny hoe jereo io azo fijaliana, nareo zay tsy mbola manana azo fijaliana tompoko any tokantrano eo antofandrina mba asivy ihany, fa iny dia fa manakary amin'ny devoly tsy avoatsika. Raha salama martiora rery no sanjory tamin'ny martiora, mitenena ratsy ho ainao ozy ny anadany reny, teriam-bopotsy io mitenena ratsy fotsiny, efa olona dala mihitsy, tsy ho le fonony ianao fa mitenena ratsy dia ozy izy hitako ny lala tsara ka isolo, azoko ny famonjena ka hotano. Inona kosa ny etsika, inona mba teneninao, manatonao ka miondrika Jesosy, hanoroka ny tongo masinao, zaho zay olona tsy mendrika avao zy ho anao. Tsangantsika anao an'izany iray zany. Manatona o caminho anurukani tunggu masina lunaci media kamavasitu Oi Jesosy tompony tsika tenitena lay novakino ho atsika manana ambiampy hano ary misy saorara. Mankasitraka indrindra Jesosy, tonga ao anatinay mihitsy, mitenanao mihitsy ao anatinay, ao am-ponay, mitoero foana Jesosy, poteo raha mbola misy asan-jiolahy ihany ao am-ponay ao, mba hadio tanteraka, mba hanjakanao sy ny fanahy masina. Misotra Jesosy, mino zahay fa ho tamperahanao zany. Eo koa Jesosy Tompo, sotroanareo rehetra ity, fa ity ny rako lay fanakena vaovao ho famelako ny elokareo ary misy saorasa. Endre ny fitiavanao, ira ataotsika izany ire, endre ny fitiavanao, ataotsika izany ire izany. Endre
niarahan'i eza mamy zany hery zany Jesosy, tena fitiavana mandrakizay noho ny tiavanao anay, anyka maharitra aminay mandrakariva ny famindramponao. Misaotra indrindra Jesosy, misaotra indrindra Tompo. Amen. Na dia mipetraka tsika fiangonana riavana dia eo ampahana tazana ny rakitra fanangonana ny kapoaka. Raha mety rery fefy tsy mandry ny saiko, raha mety ozy aho fitsapana zay eto ihany. Dia zay manao vehivavy asa misy mikrôvy eo sady tsisy fitsapana no ataotsika satria ilaina zany. Mitsapatsika foana ange Jesosy, tsapainy, hatraizany finoanao hatraizany fitiavanao raha mety dia atao, raha tsy mety dia anonona hira anankiray ao anaty firana. Siata uawana timemi Fati asumura nenifa monjeni Alalanima rinanate namyorina Retuluma robesani tanguruna Kaja mabuki Iya mabuki Wadi sosiale Lemati Eke Nasi Sayaka Biang rina Anak-anaki Anau Lumba-lumba
fisambarana no voatelo anjarany koa maharetarerym-piatsakazaka any tompo any ka tokitsy mamitaka dia matoky ia matoky raika amin'ny fitopolo sy efajato aho arinany vavaka sy nitsodrano raika amin'ny fitopolo sy efajato sambatra Jesosy raha miaraka aminao ataovy sambatra ianao manomboka androany tsangana ivavaka isika ary andray nitsodrano ivavaka isika voninahitra ny eo anao Andriamanitra dia ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina tsara indrindra sady mpanao ny tsara tia ny mpanota dia izay rehetrarehetra izao novonjenao dia ohatrany tsy mpanota ery ohatrany te olo marina ery nefa dia raindany amin'ny faharatsiana rehefa ianao tokoa ny manangana araka amin'ny teny hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo mankasitraka indrindra Jesosy malama tamin'izay rehetra nataonao tamin'ity androandroany ty na hatramin'ny maraina hatramin'izao takariva izao eny ma rehefa avy eo azy mbola izy koa ny fanompoam-pivavahana matoky ianao zay Jesosy fa hiaraka aminay foana ianao zay ny zara fanompoana nataonay edy mena dateto ianao no ankasitraka raha sanatry Jesosy satria olombelona zay raha sanatry ka misy nampalahelo Jesosy fony lela-palady ary mba misy kely mba nankasitrahanao ataovy tahaka ilay voatsinampiny Jesosy ho tahaka ny azo be rehefa lehibe ao daholo ny voromanidina no makaina rehetra misaotra indrindra Jesosy fa ny mpanomponao ane zay mangataka an'izany dia mbola ho mpanomponao mandrakizay 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 amen raisiny-tsodrano fahasoavany Jesosy Kristy tompontsika fahasoavany mirarakopana isan'andro hatramin'izay ka mandrakizao ny fitiavan'Andriamanitra ray tsy miova mandrakizay izao rehetra izao iova fa izaho tsy mba miova ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina tahaka mitiandro androany ty mbola ho aminay mandrakarivo zany firaisan-tsaina firaisampo amin'ny fitiavana manompo anao zany Jesosy dia mankasitraka indrindra ho anao ny dera ho anao ny aja ho anao ny voninahitra mandrakizay mandrakizay amen sambatra ao Jesosy sambatra Jesosy raha miaraka sotra indrindra Jesosy amen voninahitra eny dia ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina 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 Jehova tompony maro enika ny vonina amin'ny tany rehetra
amen. Farany ao anareo mpitendreorika hitinareo le manatonauka miondrika mahatonga ny dada niny tsy asiana feokirange atao vooroka le izy dia tia ny dada saotra tonga mirary soatsika rehetra mahereza daholo tompo. Bye.